Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana indray koa sarina indray ny solitenan'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD ny ministry ny asa vaventy Roland Ratsiraka androany dinika izay ny fampiresahana moa ny fiarah-miasa eo amin'ny BAD sy ny firenena malagasy eo amin'ny sehatra ny asa vaventy izay tatitrary. Vola $100 tapitrisa famatsim-bola verina no omeny BAD entina anamboarana hotara na goudron lalam-pirenena fahasivy izay mampitohy ireny vohitra Toliara sy Morondava. Io no anisan'ny nivoaka tao anatin'ny fiaonana teo amin'ny solitenan'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD sy ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny fiaonana tamin'izao dia mazava be fa misy famatsim-bola zany mitetina ny eo amin'ny $40 millions izay indrindra hanamboarana ny route nationale numéro 9 dia tsy hoe izy efa tokony hanomboka raha tsisy ny sampona tokony manomboka amin'ny volana Mai na fahafantarana volana Jona fa misy parti kely zany avy aty amin'ny gouvernement malagasy izay mbola entiko moa zany eo anivon'ny conseil des ministres ny parti kely alohantsika momba an'izay azahoantsika an'izay vola $40 millions zay fa tsy betsaka ny antsika fa antsika karazan'ny parti zany ahafahana manala le olona misy olona efa mipetraka zany amin'le lalana dia mila indemnisation zany mba ahafahantsika manala an'le olona dia mba afaka miasa zany le orinasa zay anamboatra ny lalana. Lalam-pirenena fahasivy izay tsy nikitihana tao anatin'ny 50 taona. Ankoatra ny fanamboarana azy io, maromaro ireo tetikasa izay irahan'ny fitondrana amin'ny BAD araka nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Mijery akaiky ihany koa mikasika ny fanamboarana ny tetezana roa dia Kamory sy Betsiboka izay ao amin'ny lalam-pirenena faha-efatra amin'ny ministeran'ny asa vaventy amin'izao fotoana izao. Io resaka lalana io tsara fantatsika fa afaka nyity firenena malagasy ity. Hitantsika zao fa manahirana antsika zao manomboka tamin'ny herinandro lasa dia tsisy tsony ny gazy dia manomboka tsisy solika tsony makany avaratry ny nosy ary tsy ho ela dia be ny usine ikatony eto noho ny fatapan'ny tetezana ao Kamory dia Betsiboka zany misy olana le tetezana anankiroa dia so ihany fa omaly zay tonga dia namory ny mpiara-miasa dia nahita hevitra zareo hoe mafisina le tetezana dia amin'izay ny camion mihoatra ny 25 tonnes misy camion 40 tonnes izay tondra ny gaz mandeha aty ohatra na mitondra entana na sakafo mandeha aty dia afaka mandalo afaka 10 andro ngamba mety vita tanteraka le izy dia tsy manana olana antsika to place tovavy. Ny firenena avy any ivelany dia vonona ny ara-iasa Madagasikara ary amantsy vola amin'ny sehatry ny asa vaventy. Moaly dia efa niona tamin'ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka ny délégation Sinoa. Raha fantatra dia anisan'ny tetikasa irahana amin'ny Sinoa ny fanamboarana ny autoroute Iavoloha sy ny seranam-piaramanidiny Ivato, Tsarasoatra Ivato. Tetikasa izay nambaran'ny ministry fa hanomboka tsy ho ela entina ampihenana ny fitohanan'ny fiarakodia mihazo ny seranam-piaramanidiny Ivato.